fitombona amintsika indray ny fahasoavana sy ny fiadanana va amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Androany ny angalantsika méditation foy dia izay hitantsika ao amin'ny Jaona toko 12 ny andininy manomboka amin'ny andininy 17 zao ny vaky ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona toko 12 ny andininy 17 zao ny vaky ny ao amin'ny anaran'i Jesosy: ankehitriny mangororo ny fanahiko, ary ahoana no lazaiko raha eo? Vonjeo aho afaka amin'ity ora ity, nefa izao ny haviako ho amin'ity ora ity. Raha eo mankalaza ny anaranao. Dia nisy feo avy any an-danitra nanao hoe efa nankalaza azy ary nankalaza azy indray. Ary ny vahoaka izay nitsangana teo ka nahare dia nanao hoe kotrokorana izany. Dia hoy ny sasany hoe anjely no niteny. Amen. Zay le teny ravana. Zatra hitantsika eto dia Jesosy izay manambara mazava hoe inona no antony natongavany, inona ny antony natonga an'Andriamanitra ho tonga olombelona tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, inona no antony nahatonga an'ilay teny tonga nofo. Ilay niteneniny zao hoe tamin'ny voalohany teny, ny teny taon'Andriamanitra, ny teny dia Andriamanitra ozy izy, ny teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika, ny tabernakle tamintsika. Inona moa ny antony nahatonga an'Andriamanitra ho tonga nofo? Dia eo Jesosy miteny hoe nefa izao ny haviako ozy izy ho amin'ity ora ity. Inona moa izay ora izay ry havana? Izay ora izay dia ilay fotoana izay tenen'i Jesosy hoe ny zanak'olona ozy izy tsy maintsy atolotra eo am-pelatana ny mpanota. Izany hoe hiditra hanomboka hiditra amin'ilay tena lalana tery Jesosy Kristy, hanomboka hiditra amin'ilay fotoana izay tsy maintsy anolorany ny aina, tsy maintsy hitondrany, hivesarany, hizakany ny eloka, ny ota, ny fisarahantsika tamin'Andriamanitra. Hiditra amin'izay ora izay Jesosy. Tsy ora, tsy hoe zavatra andeha hiditra ao anaty fifaliana, fa andeha hiditra ao anaty zavatra mampiorohoro raha maha-olombelona, zavatra mampatahotra raha maha-olombelona. Ary rehefa hiditra ao anatin'izay Jesosy tadio tsara ry havana, fa rehefa tao Getsemane Jesosy dia niteny hoe zany eo izy izy, mantsy mpianatra izy niteny an'izany, ilozanareo irery any eo izy fa zaho izy izy tsy irery fa ndray dia eto amiko. Rehefa hiditra amin'ny ora io Jesosy ry havana dia nitsoaka mpianatra, nitsoaka mpianatra, mody nanao nafanafory Petera, fa nitsoaka izy noho ny avy eo, nitsoaka daholo ny mpianatra, tsisy tafajanona teo na ray ary. Ary rehefa zay raha natonga an'ilay tantara hoe rehefa nentina ho tsarainy Jesosy nandany itsy ry Petera hoe za tsy mahafantatra anazy. Intelo Petera namerina azy hoe za tsy mahafantatra anazy, nandà Petera. Ary ao anatin'izay zavatra izay rehefa tonga teo amin'ny hazo fijaliana, vehivavy sisa ny tonga teo, dia ilay mpianatra zandriny indrindra ijonony, le akaiky ny fon'i Jesosy, le kely indrindra, zay sisa ny tonga teo. Mahavariana ry havana, ifonako le fitenenana, fa raha ny tena marina, lasy mihitsy anie le mpianatra. Lasy le mpianatra satria nahoana? Nahita vahagagana rehetra nataon'i Jesosy, nahitan'i Jesosy nandeha teny ambony ranomasina, nahitan'i Jesosy nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty, nahitan'i Jesosy nanasitrana ny boka, nahitan'i Jesosy nizara ny mofo sy ny hazan-drano, nahita ny zavatra rehetra. Mbola nahita ny fiovan'endrika Jesosy arany dia ho tendrombohatra. Ary efa nanambara ary Jesosy fa ny zanak'olona ozy izy tsy maintsy atolotra. Efa nambarany Jesosy, tsy miafina ny nanambarany Jesosy zany tamin'ny mpianatra, fa ozy izy Petera hoe tsy ho avy aminao zany. Satria nahoana? Inona ny antony ry havana? Satria tsy tia nofo ny lalana nalehan'i Jesosy, tsy tia nofo ilay lalan'ny hazo fijaliana, tsy tia nofo ny hazo fijaliana, tsy tia nofo satria voaomby eo ny nofo. Ozy izy Paoly hoe vao miaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ary tsy za intsony ny velona ozy izy, fa Kristy ny velona tao anatiko. Izay an'i Kristy Jesosy dia nanombo ny nofony sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana. Eo amin'ny hazo fijaliana ry havana no tapitra ny herin'ny nofo. Eo amin'ny hazo fijaliana no tapitra ny herin'ny ota.
satria eo amin'ny nofo no misy no ny herin'ny ota. Ary zay no natonga an' Jesosy nanombo antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy tia ny nofo ry havany zanomboany eo amin'ny hazo fijaliana zany. Tsy tia ny nofontsika zany, tsy zaka ny nofontsika zany. Ary zay no natonga hoe raha tsy miaiky tsika fa jiolahy, satria matotsika eo ambony amin'ny hazo fijaliana dia jiolahy tahaka an'ilay jiolahy anankiroa ny ara-nomboana tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Nisy jiolahy anankiroa ny nomboana niaraka tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Zany fanomboana amin'ny hazo fijaliana zany famonoana jiolahy zay faran'izay mahamenatra sy manala baraka. Jiolahy nomboana eo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny fomba romanina. Jesosy Kristy reriny tsy jiolahy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana fa ny solo ny eloko ny jiolahy rehetra, ny solo voina ny jiolahy zay manaiko jiolahy manaiko velo. Tsy fierté zany a, tsy fierté ny miaiky fa jiolahy, fa mila ekenao aloha fa jiolahy ianao, matoa ianao omboana fantsihana miantony eo amin'ny hazo fijaliana. Dia mila azotsika zany jiolahytsika ry havana, tsy zaka ny nofo zany. Ary zay lalana le tena Jesosy hoe zao ny heviako amin'ity ora ity, tsy maintsy nomboana Jesosy. Ary zay no mahatonga hoe voaomby miaraka tamiko antsika. Lalana tsy maintsy nalehany Jesosy zay, lalana tsy maintsy nalehany. Tsy zaka ny nofo, tsy tian'ny olombelona ho ale zany, fa eo amin'izay lalana tsy tian'ny olombelona ale zay, eo nefa misy ny herin'Andriamanitra. Eo ny tapitra ny herin'olombelona dia eo ny manomboka ny herin'Andriamanitra. Ozy izy Jesosy raha eo mankalaza ny anaranao dia nisy firavitany an-danitra nanao efa nankalaza azy ary ankalaza azy indray. Ary ny vahoaka zay nitsangana teo izy ka nahare dia nanao hoe kotrokorany zany. Dia ozy izy ny sasany hoe anjely no miteny. Hitanareo amin'izany Andriamanitra, feo an'Andriamanitra, feo an'Andriamanitra. Fa ny zavatra henon'ny olombelona dia kotrokorana, ny zavatra henon'ny olombelona dia ohatrany tao anjely miteny. Nefa Andriamanitra mankalaza ny anarany noho ny amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Ry havan'izay no mahatonga mamerina mandrakariva hoe ndao hiverina amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Satria rehefa tsy mankeo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy tsika, ny hazo fijaliana, ny fitsanganany, ny glorification, ny ekarany tany an-danitra, ary ny filatsahany fanamasina, izay vavolombelona mila azontsika foana fa ny fanamasina dia vavolombelona manambara ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Rehefa tsy mankeo amin'izay tsika dia tsy maheno ny feon'Andriamanitra tsika, feona kotrokorana ny henontsika, feona zavatra mampatahotra no henontsika, feo amin'ny nofontsika no henontsika, tsy maheno feo an'Andriamanitra. Kotrokorana zany ozy izy ny olona. Ry Jaona sy ny mpianatra ihany naheno n'ilay feo, matoa nisorata n'ilay izy noho ny avy eo, naheno n'ilay feo izy hoe efa nankalaza azy ary ankalaza azy indray. Feo an'Andriamanitra. Tsy afaka heno feo an'Andriamanitra ianao raha tsy ny fanahin'Andriamanitra no ao anatinao. Tsy afaka heno feo an'Andriamanitra ianao raha tsy mahalala aloha hoe iza Jesosy Kristy, lay teny tonga nofo, lay Andriamanitra tonga nofo. Tsy afaka heno feony ianao. Samy teo anoloana n'ilay Andriamanitra tonga nofo daholo eny, samy teo anoloana n'ilay Andriamanitra tonga nofo daholo, na le vahoaka manodidina rehetra teo, na ny mpianatra. Ary ireo vahoaka ireo sura fa nanaraka an' Jesosy teny foana, da anisan'le teny rehefa nizaraina mofo dimy sy hazan-drano roa dia nitombo le izy. Anisan'ny teny rehefa nitoro teny Jesosy tany amin'ny Mateo 5:5, anisan'ny nanaraka an' Jesosy teny foana, fa tsy naheno ny feo an'Andriamanitra. Niondroko mahalala amin'ny feo koa Jesosy, nitomboa amin'ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy. Ary ny fitomboana amin'ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy dia tsy misy afa-tsy eo amin'ilay lalana izay nalehany, ilay nitenenany hoe nefa izao ny heviako ozy izy, ho amin'ity ora ity ny heviako, ho amin'ity ora ity nangororo ny fanahiny, mangororo ny fanahiko ozy izy. Raha io vonjeo ho afaka ny teny, nefa zao ozy izy ny heviako, ho amin'ity ora ity. Zay ora zay rehefa any amin'ny toerana hafa nitadiavanao an' Jesosy dia amorona feo hafa ianao. Rehefa tsy eo amin'le toerana izay nitenenan' Jesosy hoe ho amin'ity ora ity ny haviako, ho amin'ity ora ity ny haviako, eo amin'le nandehanana teo amin'ny hazo fijaliana,
eo amin'ny fitsanganany tamin'ny maty, eo amin'ny glorification, eo amin'ny fahavelomany Kristy ao anaty. Fa ny tena natongavany de eo amin'ilay azo fijaliana ho amin'ity ora ity no ny haviako ozy Jesosy. Raha vo toerana hafa de tsy hahenony feon'Andriamanitra tsika, amorona feo hafa tsika, aheno zavatra hafa tsika, ary maheno zavatra fa be dehibe tsika. Fa rehefa eo amin'ilay toerana, eo amin'le rendez-vous am' Jesosy, satria eo amin'ny ora io no natongavany, makanisa eo amin'le rendez-vous eo am' Jesosy, eo ny rendez-vous am' Jesosy, eo ny fotoana am' Jesosy, eo ny fotoana amin'io, eo amin'ny azo fijaliana, eo amin'ny nanolorany ainy, eo mahavoombo anao indrindrindrindra ihany koa miaraka aminy, satria tsy nanolotra ny ainy fotsiny izy, fa nanombo anao indrindrindrindra ihany koa niaraka tamin'izy, mba ho voombo miaraka aminy ianao, mba hiaika ianao fa tsy ianao tsy ny velona, fa Kristy ny velona ao anatinao. Mandehana makeo amin'izay rendez-vous eo am' Jesosy zay. Jesosy ny manome rendez-vous anao eo am'izao, ho an'ity ora ity, ary zao ny aviko, ho an'ity ora ity. Eo no afaka ahitanao azy, eo no afaka ahenonao ny feony, ary eo no afaka mitsimbadika ny tantaram-piainanao miala ao anaty fahafatesana hifindra ho amin'ny fiainana, ny voninahitra ho an'i Jesosy Kristy irery avy. Amen.